Petera voalohany toko fahatelo ry amana. Petera voalohany toko fahatelo. Dia irahantsika mamaky ny 9:20. Petera voalohany toko fahatelo 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy. Kristy koa aza efa nijaly indray. Fahamarinana voalohany ry havana izay men'ny tompo antsika fiangonana amin'izao marain'izao dia ny hoe mifaly amin'ny fahorinao. Mifaly amin'ny fahorinao. Tsy hoe ekeo fahorinao. Tsy hoe misora amin'ny fahorinao. Fa ampiana hoe mifalia amin'ny fahorinao. Rehefa mety fahoriana dia hifalia. Izay no fahamarinana voalohany. Mifalia amin'ny fahorinao. Izany no ataon'ny olona te hiorina ao amin'ny tompo ry havana. Mifaly amin'ny fahoriana. Filipianina 2:7 donc raha antsika mijery Filipianina 2:7. Mahavariana ity texte ity rehefa himasoana manokana tahaka izao ry havana. Ray 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Fahazarana eto moa ilay mampatsiahy an'ilay teny frantsay amin'ny version second hoe car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ mais encore de souffrir pour lui. Inona moa no lazain'i Paoly ry havana? Manamafy ny zavatra lazain'i Petera. Matoa za mino matoa ianao mino. Tsy hoe endriko koa noho ny hafa ianao, tsy hoe matanjatsaina koa ny hafa ianao, na manan-tsaina koa ny hafa dia ino fahasoavana ny menanao zany, grâce-n'Andriamanitra zany. Dia hoy izy Paoly amin'ny Filipianina 2:7 hoe fahasoavana ny menanao tsy ny ino an'i Jesosy ihany fa ny ara-pahoriana noho ny aminy. Zany fahamarinana ampatsevina antsika. Inona moa ny dikan'izany? Maninona no ampatsevina eo amin'ny fiandohan'ny perikeo hoe Kristy koa aza efa nijaly. Ianao mijaly ry havana dia tena hoe tombo-kase zany fa tena manana finoana marina. Ianao mijaly ry havana dia manana antoka ianao, ninona fijalianao, ninona fahorianao, fa manara-dia amin'ny Kristy ianao. Izay lalana ny zoran'i Kristy tety tany dia zoranao rehefa mijaly ianao, rehefa ao anaty fahoriana ianao. Ary mieritrereita ihany ry havana raha milamina be ny fiainanao, lafim-pahoriana ny fiainanao, mandiny tena ny amin'ny finoanao. Nao natao mifaly amin'ny fahoriana satria faly afa-tena kristianina zany. Faly afa-tena manara-dian'ny Kristy zany noho i fahoriana. Atrangany ao amin'ny fiainako ry havana ka tsy manaiky fotsiny tsy misaotra fotsiny fa mifaly.
faly a Jesosy fa tena mpianatra ao, tena disipla ao, faly a Jesosy fa tena zandrikelinao. Nisy pastera zay nandeha retraite tany États-Unis tany. Dia izy io aloha nandraisana ny antson'ny tompo ho pastera, dia nanao fianarana comptabilité. Dia rehefa reny tao am-piangonana fa andeha retraite pastera, nefa mbola salama, mavitrika pastera, dia niteneniny le misy olona vitsivitsy tompona orinasa. Hoe maninona raha manao comptable aminay ianao, fa mila olona mahatoky, mila olona manao ny marina zahay. Dia nanaiky le pastera. Inona ny zavatra nitranga nefa? Inona ny zavatra nitranga? Ay le olona niantso azy, le tompon'le orinasa, le associé amin'le orinasa, tena olona tena ratsy fanahy, manao zao tsy fahamarinana rehetra zao. Ka rehefa tonga ny enquêten'ny polisy, le pastera nitratra farany teo, le pastera no nigahatra, fa izy tsy voaroroy, le tompon'le orinasa tsy voaroroy no ny avetseny. Teny gihatra le pastera, joro vavolombelona le pastera, ary niara-gihatra taminy nahita an'izany, tsy mbola nahita olona faly ohatran'izany taty Hampigadrana, satria ny faly izy tamin'le fahoriana, faly izy tamin'le fahoriana. Dia tany Hampigadrana, tsy be koneta-katozy na naninona, fa hoe natony toerana hitoriana filazantsara, le prison ray manontolo, ary faly izy fa hoe zany ka ny sitrapon'ny tompo aminy, amin'izany fisotroany ronono zany, tsy hanao comptabilité en entreprise, fa mbola hitory filazantsara hatramin'ny farafofonay, mba fampidirana olona any an-danitra ry havanao. Zay ny fahamarinana voalohany, zay ny fahamarinana voalohany. Mifaly amin'ny fahoriana, ninina fahoriana, fa marika izany fa manahaka any Kristy ianao. Jerentsika inge ny asan'ny apôstôly toko 9 amaranana zay fahamarinana voalohany zay. Asan'ny apôstôly toko 9 ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nisy fanenjena mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely teny amin'ny tany Jodia, Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Maninona tsy haivina io texte io avana? Petera zay manafatra antsika mifaly amin'ny fahoriana. Tsy manao katekisma izy, izy ny samborina, gadraina, tsaraina, tena niainana zany fanenjena zany. Fa jereo tsara mivokatry le fanenjena tao Jerosalema, nandositra le tena kristiana, nandositra fanenjena, fa iny fantosiran'ny kristiana iny natonga ny filazantsara niely, niala tao Jerosalema fa nanerana ny Jodia, nanerana ny Samaria, zany io natanteraka le programma fitoriana filazantsara ny tompo. Havanao mifaly amin'ny fahoriana, ary tsarovo mandrakariva, fa tsy ny pampahory anao ny tompo ny teny farany, fa Kristy izay milaza aminao hoe mifaly amin'ny fahoriana. Zay no fahamarinana voalohany havana. Fahamarinana faharoa dia zao: Ialao zay mampigahatra, Ialao zay mampigahatra. Ndao averintsika avakina ny 9:20 sy 9:20 ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota ny marina hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy.
Kristy zany hoe novonoina tamin'ny nofo io fa novelomina tamin'ny fanahy 1:7 zay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Misy fanahy zany eto amin'ity perikiopa antsika ity zay ao an-tranomaizina. Dia hozy izy tsika amin'ilay fahamarinana faharoa hoe Ialao sy mety mahatonga anao any an-tranomaizina. Ialao sy Hampigadra anao. Le figadrana resana aloha dia mazava ho azy hoe raha maka ny fiainantsika andavanandro hoe Ialao sy mahatonga anao ho any tany mora na ho any tsy afia. Quoique eto Mada za tsy mpitsara fa mpamaky gazety indraindray hafahafa ihany fitsarana fa Ialao. Fa eto tranomaizina hafa ty resahana eto ty. Ary io ny tena tranomaizina ialana riavana. Io ny tena tranomaizina ialana. Aizy ty tranomaizina ty? Ty tranomaizina ty le toerana atson'ny Baiboly hoe ny fiainatsita. Rehefa maty ny olona dia midina any amin'ny fiainatsita. Dia mizara telo io fiainatsita io araka ny Baiboly. Ao zany le olo-marina izay maty talohan'ny nahatongavan'i Kristy. Io le paradisa resahan'i Jesosy. Asa raha tsaronareo le tenin' Jesosy tamin'le jiolahy bebaka tamin'ny minitra farany teo anilany teo amin'ny hazo fijaliana. Le tenenany hoe anio ny onanao amiko any paradisa, tsy le paradisa any an-danitra io fa paradisa ato amin'ny fiainatsika io. Dia misy antsana mampisaraka an'le izay ny partie faharoa dia ny selo, le tranomaizina misy an'ireto fanahy reto. Zany hoe ato zany le olom-bovonjy talohan'i Kristy noho ny finoany le antsana mampisaraka zay tsy azo hiampitana dia tia le tranomaizina misy an'ireto olona zay itorian'i Kristy teny ireto. Zay le izy novonoina tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fanahy zay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Inona moa zany lazaina? Tia mba hazava tsara. Rehefa mitenitsika amin'ny fanekim-pinoana isan'Alahady hoe nidina tany amin'ny fiainatsita izy. Io izy riavana. Nidina tany amin'ny fiainatsita izy. Izy zany nidina tany amin'ny fiainatsita Jesosy. Fa manino ny Petera no miteny hoe novelomina tamin'ny fanahy? Le fotoana nidinan'i Jesosy tany amin'ny fiainatsita dia le fotoana nitoerany tao am-pasana. Ny tenany tamin'ny andro fahatelo no nitsangana tamin'ny maty. Fa izy le nivelomina tamin'ny fanahy io riavana. Ny fanahin' Jesosy no nandeha nidina tany amin'ny fiainatsita nitory tamin'ireto olona tao an-tranomaizina reto. Zay le fandeha zany. Fanahin' Jesosy fa tsy ny vatany. Fanahin' Jesosy nitory tamin'ireto fanahy reto fa vatan'ireto olona reto koa mbola tany am-pasana tory tamin'ny fanahiny. Inona moa zany nitoriany tamin'ireto olona reto? Rehefa mamaky hefiteninareo riavana dia hoe ity verset 8:7 ty no verset sarotra indrindra ao amin'ny Baiboly. Be dia be ny zavatra tsy takatra fa zay takatra aloha dia ambara. Zay le méthode. Dia hoe zay nandehanany sy nitoriany tena tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina izy ireo fanahy ireo dia zay tsy nanaiky fahiny fony andro faharom-pon'Andriamanitra tamin'ny androny Noa. Reo zany le fanahy na le olona moa zany tamin'ny fahavelony zay torian'Andriamanitra teny tamin'ny alalan'ny Noé. Ary tsy nitoriana indray mandeha fa Andriamanitra manana faharipo miteny mitory izy androany 12, mitory izy rapitsy 13, mitory izy rapitsy 14, mitory izy rapitsy 15. Fa tsy niraharainy zany. Tsy niraharainy ny faharipon'Andriamanitra. Ny olona tsy miraharaha ny faharipon'Andriamanitra riavana ny farany any tranomaizina. Zay le mahatonga antsika hiteny hoe Ialao ny tranomaizina, Ialao zay Hampigadra.
ianao manao tsinitsinina ny faharom-pon'Andriamanitra io, higadra ny faranao. 120 ans nanamboarana ny sambo fiara. 20 taona zay no faharetana zany hoe faharom-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa zany avana. Ary inona fa io Noa zay manomboka mandrafitra le sambo fiara io. Noa zay hoe manapeka marito mamantsika an'le sambo fiara io. Sy ny sisa. Tsy mandrafitra planche fotsy izy ho an'le sambo fiara. Fisaky mandrafitra planche izy ka mahita olona maniratsira, maneso manevateva. Isaky mamantsika izy. Azo antoka fa zay hoe famantsiana rehetra, zay fametrahana planche rehetra, elanelana teny fitaomana ho amin'ny fibebahana amin'sy olona maniratsira azy ireo. Satria ny fanahin'ny tompo ny tao am-pony Noé hoe tena hoe tsy tiany ho anetrany maizinareo mpaniratsira reo. Raiso sérieux amin'izay ry havana ny tenin'Andriamanitra. Raiso sérieux ny tenin'Andriamanitra. Ary matoa mbola velonay androany 12 juillet. Antony tokana, antony tsotra, maro-po aminao Andriamanitra. Ary isaky ny fo maraina ianao, aza ny fo amin'ny fahazarana intsony, aza ny fo tahakany hoe mandeha ho azy zany. Fa derao Andriamanitra, wow, velonaina satria maro-po amiko ianao. Ary Jesosy mitoriteny any io tsy fantatra marina zay votoatin'le toriteny. Fa misy fahamarinana le fitenenina hoe tonga tany izy any teny tamin'ireo. Hitanareo. Toy ny teny amin'ireo fanahy ohatranomaiziny hoe azonareo tsara amin'izay, ny adalanareo, ny ditranareo. Ary indrindra Jesosy nidina tany ry havana ka mametraka an'izany eo ambany masitsika hoe zangy miteny aminareo hoe ialao zay mampigadra. Zany ny teniny amintsika amin'izao maraina izao, ialao zay mampigadra ny fahaverezana mandrakizay ry havana. Okenao namany Noa valy mianaka, olombitsy nandeha tamin'ny fahamarinana. Misy mpanompon'Andriamanitra anakazay faran'izay mahatoky fa teneniko ny zavatra ny teneny. Fa tsy hitako le sorsa fa izy mahatoky dia veriko dia inona hoe mahatoky ny zavatra teneny. Ry Noa valy mianaka nandeha tamin'ny fahamarinana. Tsy nanivaiva ny faharom-pon'Andriamanitra. Firy nisy an'ny olona zay hoe ringana tamin'io tety ambony tany 8 millions ozy izy le mpandinika. Ianao ry havanao, oka inamana amin'le valo le akavitsiana, aza miombona amin'ny fanao n'izao tontolo zao hoe le 8 millions ato amin'izao tontolo zao manao an'izao eny paster efa reko. Jereo ihany sy olombitsy ary mety izy ianao ho namana. Maka ohatra zao rehefa mba miteny ianao tsy efa ampy fa izy kolikoly ka io pastera tsy afitra tsony any Hampigadrana ny faranao mety tsy miditra ny tany mora ny tsy afahinao fa ny mititra ny maiziny ity ny faranao ry havana. Zay ny fahamarinana faharoa hoe Ialao sy mampiditra any tranomaizina rehefa tonga farafofonaitsika zay isika vao tsy hanotatsony fa nangatana amintsika isan'andro dia miezaka hanana fieritreretana tsara araka ny teny Petera eto, voadio amin'izay mahaloto azy araka ny efa lazaina tamin'ny 10 minitra teo. Voadio amin'izany, voadio n'le rana latsaka teto, zany lazain'ny Petera ry havana. Dia voaloto indray rapitsy dia manadio ny eritreritra mba tsy hanana conscience manameloka ianao koa ka mba mitoriteny ohatran'io nefa ny jereo ty ataonao. Zany rehefa tsy manao zany ianao ry havana anetrany maizina no efaranao. Famarinana fahatelo farany eo amin'ny 9:20 ny anaran'i Jesosy. Izay eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra
fifalasa ho any an-danitra izy a ka efa nampanekena azy a ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Tsarovo mandrakariva fa Jesosy ankehitriny dia eo an-tanan'Andriamanitra, eo an-tanan'akavanan'Andriamanitra. Tsarovo mandrakariva fa Jesosy ry havana ankehitriny dia eo amin'ny tanan'akavanan'Andriamanitra. Misaotra ny tompo moa ny amin'izay hoe fifampiarabantsika hoe tsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly eny tsangana tokoa izy. Fampatsiahivana hoe izany ny fototra, izany ny fototra. Be dia be ny kristianina manompo Andriamanitra maty na manompo Jesosy tsy nitsangana tamin'ny maty dia mba izay mba hoe karazana hoe fampatsiahivana antsika ry havana. Fa zao zavatra tenenina antsika androany dia hoe azalanao tsainao fa sainy mandrakariva ry havanao fa Jesosy ankehitriny dia eo amin'ny tanan'akavanan'Andriamanitra. Efa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Dikan'ilay eo akavanan'Andriamanitra raha no séminaire un week-end aritsika tsy olany fa famarinana vitsivitsy. Eo akavanan'Andriamanitra nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Sy rehetra manana fahefana any an-danitra na ety an-tany dia eo ambany fahefany Jesosy ry havana, eo ambany fahefany Jesosy. Io tompon'ny orinasa mampiasanao io, Ngara Joel, Ngara Valomanana sy ny hafa izay tsy fantatra, eo ambany fahefany Jesosy zany. Zany no ambaran'ny soratra masina. Izy nakarin'Andriamanitra any an-danitra io. Hébreu 1:13 nge jerentsika. Ny anaran'i Jesosy. Fa anjely izy anombany lazany hoe mipetra ao tanako ankavanana ambara-panao koa ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Raisinao ho fahavalo moa izay rehetra mampahory anao satria tsika tao mifaly amin'ny fahoriana. Io fahavalo hitanao maso io eritrereto amin'ny finoana hoe efa ataon'Andriamanitra fitoeran-tongotry Jesosy io ry havana. Mampahory anao izy possible. Efa ataon'Andriamanitra fitoeran-tongotra. Dia vitanao ny aritra fahoriana. Vitanao ny saotra an'Andriamanitra noho ny fahoriana. Vitanao ny faly amin'ny fahoriana. Romanina 9:9. Andiny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no manameloka Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra amin'ny tanan'akavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Ary mifona ho antsika. Ary farany asan'ny apôstôly 5. Asan'ny apôstôly 5. Ty zany 7 manko azafady. Stefana Troambato ho faty. Dia efa tena akaiky mihitsy le ora, le minitra ialany aina. Dia hitany Jesosy tsangana any an-danitra. 7:56 asa 7:56 dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo akavanan'Andriamanitra. Nga tsy mipetraka indray izy, eo izy mitsangana, eo izy mitsangana. Inona moa ny rehefa mitenitsika ry havana hoe
sainy mandrakariva fa Jesosy amin'izao fotoana izao akavanan'Andriamanitra. Manana ny fahefana rehetra, manomboka manangona ny fahavalonao eo ambany tongony. Fona ho aminao, fona ho anao. Ankehitriny izany no mambola velon'ainako. Fona ho ahy izy. Ary rehefa tonga ny fotoana ialako ety. Raha zany ny fiainako dia mitsangana izy andray ny fanahako. Mitsangana izy andray ny fanahako. Fa tsy matimaty foana ry havana. Mba irio zany hoe manakaiky ny fotoana ialanao aina ninona circonstance. Dia matsiaro amin'ity tantaran'i Stefany tena hoe wow, fantatro fefa mitsangana Jesosy Kristy zoko ao an-danitra ao andray ny fanahako. Zay ny afatra ho antsika ry havana androany zay te hampiorona ny finoantsika. Mifalia amin'ny fahoriana, ialao zay mampigadra ary tsarovo mandrakariva. Fefa mipetraka ao akavanan'Andriamanitra Jesosy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.